Salamat oltsika tuku fali
Miarahaba antsika mandroy an'ity fandaharana ity a. Tsy afenina fa voadona ny avy anareo ary tena voadona. Tohana mihitsy ny fo ary vadira hoe mararirary ny fanahy. Ifampizarako aminareo reto ny zavatra mitranga fa mamelà ary tena mamelà mihitsy satria tena akaiky anahy no lasa ary tena akaiky a. Raha quelques jours avant zao tsika manao fandaharana zao a, de niresaky tsika hoe happy birthday a sy ny difide. De hoy aho tam'izay hoe ny difide mihitsy no tokony ankalazaina fa tsy ny birthday. Misy ny zavatra mora ampitenenana fa sarotra atao. Tsy reo zatsy izy na ny Sœur Azera tsy vitako intsony hihaona aminareo nefa tena anisan'ny tena règle apetrako sy impératif apetrako no mendrika sy metimety miseho sy miresaka aminareo. Anisan'ny fomba ray hanajako ny auditoirako zay sy ny auditeurako na auditrice on va dire. Ary raha mbola niomana de tsy afenina fa tara, tsy de mety loatra raha ohatra hoe isan'andro zao tara foana. Amelahako a hiteny aminareo hoe tena akaiky ahako zany a, tena atao hoe on va dire hoe je ne sais pas comment le traduire en anglais, en français, mais le gars qui vient de partir définitivement est un closed relationship. Zany hoe tena namana akaiky, tena akamo akaiky. Ary raha ny tena marina tena tsy tokony havita an'ity émission ty. Aleo soroko aloha ny satroko tokoko ampanetretena. Miarahaba zany a. Tena marina tsy tokony havita an'ity émission ty fa ny fomba fampitaizahanay sy io zandry io a dia tsy miambotra en face-na problema na inona problema. Tamin'ny izahay hoe mbola bandibandy, tia mikaotikôty vehivavy, tia mivoakavoaka boaty, manao fiainan'ny tanora e. De efa nisy fotoana zay a, zay manko matetika no miady aman'olona ary fanao totohondry mihitsy. Ary indraindray de zay roalahy irery no contre amina olona maromaro. Hany ka rehefa tratran'ny miaramilan'ny DGID zay tery Ambohibao, olona mahay miady zany, angambany izy anakenina teo, dia izay roalahy irery no nifanehatra taminy teo, fanehatra tamindreo olona reo. Nieritreritra aloha zay tao anaty tômôbily hoe holetie sao de matin'ireo. Dara angaha, masasa tsy masà de masaky. Zay manko le terme-nay amin-dralahy zay hoe masasa tsy masà masaky. De nivoaka ny tômôbily zay de niady am'ray alina tamy DGID. Satria reo DGID reo zany a ohatran'ny nanaraka anay foana, nanaraka foana. Farany voahanay hoe fa inona no tadiavin'ilay sa niady sa inona? Tonga de fa hoay fa ahoana nareo miseho anao trano?
de raikitra ny rombo. Tapitapoka teo nisy olona maromaro nahita an'le izy, tonga kongana solo judoka avy any, tapitra ny rifatra nandositra ireto DGID. Anakenina teo zalahy, saika napoaka basy de voasakanay. Tiako lazaina aminareo hoe raha ohatra zany hoe tsy nanao androany, tsy nanao an'ity émission ty androany de hoy François Bedy hoe tena efa ame sary tahotra lahy. Sary tahotra ianao zany, zay moa tsy mifanao elahy fa ianao. Sary tahotra ianao zany zoky a. Zany hoe tsy sitraky François Bedy mihitsy, François Bedy ity nodimandry a. Tsy ho sitraky François Bedy mihitsy raha ohatra hoe tsy nanao an'izao fandaharan'izao androany. Tena tsy ho sitrany mihitsy ary tsy afeniko anareo fa mafy zany atao hoe lozan'ny akamo zany ary tsy hoe akamakama fotsiny am'izao fa maro ny zavatra niarahana tao anatin'ny fiainanay mindralahy. Tena tsy sitraky lery ary zavatra farany tsy tiany ary tsy tiako koa moa d'ailleurs, zany atao hoe sakaletaka zany. Rehefa io ny combat de hatrehany io. Rehefa resy raha ohatra, zay aloha mbola tsy resy zany niady a, fa io tsy akiala eo mihitsy io, na mandraparain'ny andro ary hiady eo. Ka raha ohatra zany tsy nanao androany a, de tonga de zay ny traitement omeny zandry aho hoe ahoana ary ty sary tahotra ty ry zoky a. Tsy te haheno an'izay aho a, de tena tsy afenoko anareo fa tena mitazona aho. Tsy maninona, ranomaso, tazona alahelo am'izao miteny aminareo zao satria raha nisy de nisy ngamb'zay adiny ray sasany any naheno ary tsy afeniko fa tsy zakako satria zavatra tena tsy eritreretinareo hoe inona ny tena nampifamatotra anay. À cet instant, je pense à sa femme, Misha, à son fils, Elliot, à Tiffany, à ses frères, José, Gilles, Nico, Michou, ses sœurs, nos amis, Jean-Claude Pemananzar et Marcel, Antoine Narov et sa femme, Hervé, Séraphin, la famille Séraphin, le ministre, Jean-Jacques Séraphin, qu'on avait toujours considéré comme oncle. Tezainy zany olona zany a, ka koa nareo tsy mahalala an'zany. Olon-kendry amin'ny politika zany Jean-Jacques Séraphin zany tompoko, docteur Jean-Jacques Séraphin. Namana maromaro, Nathalie Soandy et son époux, Delon. Izy zany tsy voatonoko. Les cousines de Gilles, en France, à Paris. Laurent Calvé. Tsy maninona, tononona koa fa tsy maintsy misy ny fotoana tsy hifanarahana. Amadikely, député. Tout un tas d'amis. Tony Miramar. Ireto Rianissier sy izy aby izy ireto, adiniko. Je pense à tout ce beau monde-là.
Lesy Mamindro, Claudine angambany izy iny na Claudia, Gisèle, Liège. Ses enfants, François, Elliot zany sy ny karazany. Tam'zany andro zay tamin'ny fahatanjaranay tsisy zavatra hoe miracle amin'ny fiainana ka hoe mandehandeha tonga ho azo hatram'izao fiherirako eto malala. Tamin'ny fahatanjaranay zay dia efa nandrevorivo hoe tsy ho tafiditsika raha tsy tia fireneny ty dikan'izany mila mamaly valibabena ho an'ny firenena. Tao anatin'ireo le akama maromaro reo sy namana maromaro reo, tao zany rehefa akaiky tsy azo atao hoe tombokilahy averiko any, Aja Ramasinaivo, Manora Atsiraka, Fanodimandry daholo zany, Jean-Luc Rabetafika, Serge Andretsotoaina, Naivo. Toana zay Naivo any tena miteny anareo tsy zakan'ny Naivo na Serge Andretsotoaina zao zavatra miseho zao maromaro zay. On était pratiquement tena hoe mahavita manao gouvernement ary vazovazonay tamin'izany andro any rehefa manao conseil des ministres ny lehibe de zay koa mba manao conseil des ministres tao amin'io trano lasan'ny ray aman-dreny professeur Albert Zafy tao Ivandro io. Tao manko ny ray aman-dreny ny Bemananjara, ministre ny affaires étrangères tamin'izany no mipetraka, ministre ny transport taty aoriana, na mifamadiky am'izay. De tao anatin'izany ny adoptena de zandriny indrindra ary izy parce que François était quelqu'un de brillant, très brillant. Ary izy mora mahay zavatra. C'est un gars qui a la bougeotte, il bouge tout le temps. Tapitapika izy hitanao any Antaninarenina ray minitra eo izy hitanao ny vato, avy eo izy efa henonao hoe any Tamatavy. On se ressemblait un peu zany, du moins zay no nahatonga anay amy raharaha tena mifankahazo be. Ben je pense aussi à Xavier Ratsiraka, qui est aussi son meilleur pote, malgré les circonstances. Tohana ihany koa i Xavier zay satria maro ny bon moment niarahana tamin'ny fahatanjahana. Na zay le terme hoe masaky sa tsy masaky zay, mystique amy be dia be zay. Fredo, oui, merci. Qui c'est qui a mentionné le mot merci Bonamalila? Ary Bonamalila ty ne mahafantatra tsara ny ekipa zany Oui, bébé, tu es là. Mes sincères condoléances, mon frère. Lasa lesefo. Lasefo. De tam'izany nanapaka zany ny ekipa hoe ndao atao hoe sefo ny anaran'le ry surnom zany satria tao anatin'ny programanay, Andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetra. Fa tam'izany zay de nanofinofy ary samy niezaka nianatra daholo de hoe François no ho toanana ny renany François Bedo no alefa président. À une seule condition, tsy maintsy vitan'lahy daholo ny fianaran'ny lahy. Anika! Boursier manko izy nandeha nianatra tany Atlanta, any amy capitale ny Coca-Cola any États-Unis zany, État de Géorgie. Anika rehefa nanana problème izy avy tana an'le dernière session, pour vous dire hoe maro anie ny olona nyteny hoe nangalatra ihany, nangalatra ihany. Tsy araky le ray aman-dreny intsony le fianarana. Ny tena moa tam'izany efa mba nahita
rirany tao anatin'ny fiainana, de noho n'le tanjona sy le fitiavana an'le akamako hoe c'est bien dommage bandy mahay ity. Malgré miditra anay zany zay nianatra zay tsy afeniny zany. Malgré zany de zao aho vao mitantara an'zany satria vitsy no mahalala an'zany. Hoe ndao lesy karakaraiko aloha fa tsy ela an'zany. Nomeny François ny taniny fianakaviana zao vao mety maheno an'zany. Tao Tahiti kely izy iny Garanty. Tsy teny hoe ohatrinona ny volana loha tam'zany nandeha nianatra tany Atlanta zany, hagnenjakenjana ihany. Vitany soamantsara ny tany. Le tany am'zao mbola aty amiko, misy taratasy, de afa ny teny azy za lesy tsy mila an'io François. C'est un gentleman agreement. Na rambourseny lahy io na tsy rambourseny lahy tsy olana amiko. Ary tsy nitaky mihitsy aho depuis. De tout à fait normal. Ka hoe raha hieritreritra haka ny tany satria hoe lasa François, je ne ferai jamais ça. Non, je ne ferai jamais ça. Je pense à Elliot et à sa mère, Misha. Aza manahy nareo fa tsy haka an'io tany io tompoko, ary tsy haka anazy mihitsy. De toute manière tsy fantako ny devenir na ny advenir an'le tany, fa c'est une manière pour moi de reconnaître, d'être fier d'avoir partagé l'amitié avec François Bedo. C'est moi comme fiantsonay azy, Bedo. Telo zay ny tena hoe tsy misaraka taloha, ary tena complice. 4, 5. Jean-Claude Bema, Antoine Narova, Bebe, Mano Ratsiraka, Fleury Rakotomalala. Reo zay raha misy adinoko mba lazao tompoko. Ka tao anatin'izany programa zany de hoe sefo no nieritreretina. Ary tam'zany ho anareo milaza fa mpanao politika Fleury Rakotomalala, tam'zany Fleury Rakotomalala de efa hoe za lesy tsy miditra am'zany fa za hijanona opérateur économique ihany. De laha koa lesy, la inarika ataon'ny lahy ty miavonavona. Non, za opérateur économique ihany. Tsy tiako lotoina amy politika ny réussiteko aho tam'zany. C'est vrai, on est redevable par rapport au pays, et on va pousser. Mais bon, zao natao. Zay ny tantara fohifohy momban'i François Bedo. C'était un étudiant brillant aux États-Unis, tany Atlanta. Adinoko moa le université zay fa ohatran'ny université catholique izy zay na adinoko ny anarany. Ary tsy vitany hoe brillant le zandry fa visionnaire koa. Certes mety misy olona nanana problema taminy tany amy fiainana daholo zany, totohondry, resaka hafa tsy haiko. Olombelona tsy voatery hoe feno amy zavatra atao. Ifonako teny zao ho anareo zay nisy tam'zany andro zany, ka nanana alahelo tamy François Bedo. Ifonako satria anisan'ny akaiky azy aho, ary fantatro à peu près hoe inona na hoe ahoana na hoe ho aiza na akaiza ny zavatra mitranga. Mangataka fifonana ho an'iny zandriko iny aho. Fanojo le
Veti-kevitra sy le zavatra ho resahana androany satria zavatra tena ni-impressionné anahy moaly dia tamin'ny moa tsy mbo de nijery an'le C8 iny, le Onana moa sa iza le animateur iny, saiky niady le mpanao politika, ndray moa chroniqueur zany, le ray mpanao politika saiky niady teo ambony plateau, efa mifanenjana fa nisy sécurité. Resaka écart de langage le izy, oui, échange ana hoe échange mafimafy zany, ary un jour avant zay na quelques jours avant zay ni-intervenir l'ancien président Nicolas Sarkozy. Anisan'ny zavatra tena ni-frappé anahy tamin'ny zavatra noteneniny dia on ne s'aime plus hozy izy, on ne s'écoute plus. Zay zany no développéntsika androany. Ka mamelà aloha tsy rarahako nabedin'ny YouTube ary tsika androany fa ty hira ty de tena hoe hira asian'ny ekipanay zany tam'zany andro zany. Calmenao bébé, nareo ve zany teneniko. Engany mba tsy hilatsaka ny ranomasoko. Davary. François Bedy dia anisan'ny tanora nahay nandihy. Ary fomba fandihizany io, ankoatran'ny hoe izy mivoaka universitaire avy any Atlanta zany, manana MBA amerikanina iny tovolahy iny. Ary mazava hoazy miteny anglisy ranoray. Teny arabo koa izy satria nianatra tany Tunisie izy, tany amin'ny université tunisienne. Fa rehefa marana an'le tena hoe farany izy zany dia misy ray aman-dreny zay tokony isaorako satria anisan'ny nanampipetraka j'ai oublié son nom, l'ancien premier ministre de Ratsiraka pendant la transition de 2009 et qui était aussi le recteur de l'université de Tamatave. Cette illustre personne avait vraiment poussé et aidé François. François Bedy était, en fait, c'est un peu comme le style Obama malgache. Indray zao nareo hiteny hoe prétentieux miteny an'izany. Il avait la gueule, il avait le profil, il avait aussi le coco. Tonga mandoka olona am'zany de satria fantatro ary arako le izy. Ary io ray aman-dreny recteur ny université Mangalaza, merci Rosana. I ray aman-dreny Mangalaza io tsy nanohana olona fotsiny am'izao, nanome bourse an'i François nandeha nakany Atlanta, fa le farany no saika tsy vita faute de moyens, surtout iverenana tany États-Unis. Oui, je pense aussi à la sœur, ma sœur, j'ai oublié ton nom, Salomé. J'ai oublié ton prénom, tu m'excuses. Joël. Je pense aussi à Joël, la sœur de François. Joël et son mari. Oui, c'était son encadreur également, Mangalaza. Fa raha ohatran'ireny ray aman-dreny Mangalaza reny
tsy mandoka no mitantana firenena, mitondra firenena de miteny anareo hoe mety ho lasa lavitry Madagasikara. Fa matetika manko le mpiara-miasa mifotaka. Nahay nandihy zandry François ary akory aby lary monsieur le Tazafy. Ary io le fomba fandihizana io no anisany tena naharabiraby ny tanora vavy tamin'izy mbola tsy nanambady moa zany. Tam'izay mbola tsy nanambady ny tanora vehivavy, kanika tsy sarotra mihitsy ny miaraka aminay na hoe akamanay tam'izany de facile be ary aveo foana mahatonga miady aman'olona satria misy olona tsy mahataty an'le izy nefa tsy voatery hoe rehefa vehivavy miresaka de voatery hoe hiaraka aminao na ohatran'izany. Mahay mandihy izy ho aho satria rehefa maty inga Notorious Big, izahay moa zany de tena tia R&B, tia rapy. Zany ny mozika tena tianay tam'izany, Babyface, maromaro. Dia nitondra CD zay tam'izany Tom Cavo. Je pense aussi à Sam Mabé, qui était un ami, et toujours un ami d'ailleurs. Mais tout ça, on s'est perdu de vue, on va dire. De mitondra CD zay, tantôt François qui rentre des États-Unis, na izako. Ohatran'izany de andizana Tom Cavo de alefany, je pense aussi à Big Joe. Les sœurs, adiniko le nom de famille an'ny tompon'ny Neptune. Mamanga fahoriana ihany koa amin'ny fianakaviana Ackerman, satria iaingo kokoa hoe nodimandry ny mamany. Ka izany hery zany no tena anisan'ny famatoranay. Imagineo hoe amin'iny le lalana tsy haiko moa zao ny tahan'iny lalana iny, fa amin'iny le lalana mahitsy le Nord-Blanc, merci Landry, am'le miaka-midina amin'ny Brickaville iny no mijanona zay, any amin'ny amy ray maraina any de mbola tanora velon'aina tsara tam'izany. Dia mihaino an'ity hery ity, ndao ianao tsika anie. Everyone that has lost someone that true love. Check it out. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block though. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. To your family, I'll fulfill your dream. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime. Night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half the breath. I know you're still living your life after death. Every move I make, every single day, every time I pray, I'll be missing you. Stopeko fa tsy tatiko reto. Latsaka eto ny ranomasoko ary tena stopeko. Allô, ajany ny hira iny a. Ity hira ity koa de tena tiany François be ary alaivo an-tsaina hoe ahoana ny fandizany am'izany a. Il y a pas d'excès, mais tout est dans le corps. Coordination. Un peu flegme, mais tout en étant souple. Voilà. Give it up for Naughty by Nature! Là, si bebe Narova mandihy am'izany tao amin'ny Neptune, tao amin'ny Cavo, tam'izany mbola vaovao be zany hira zany ary gagagaga ny olona hoe inona zany hira andizany rahalahy zany de manatona daholo ny olona. 2 minitra de feno le pista na Cavo.
na Neptune. Vous allez me dire hoe ka vao ve ny référence anareo na boaty Neptune? Eny tompoko ampanetretena. Niaina an'izany zay ary tsy mamenatra miteny an'izany. Tsy mamenatra miteny an'izany. Nandihy koa zay Tom Queens, Tamatavy, tonga hatramin'ny Majunga, tonga hatramin'ny De Gaulle. Ja, merci beaucoup. Hono Sonia Rabotson, afaka miditra MP ve anao? Est-ce que vous êtes zanaky ambassadeur Rabotson ve anao? Lors du départ définitif de votre père pour aller rejoindre son poste d'ambassadeur, il y avait une réception chez vous, si vous êtes bien sa fille, hein? Moi, j'étais là, parmi les jeunes qui étaient invités. Fa tsy tadidiko ny tarehinao, za koa mety tsy tadidinao, fa raha Sonia je connais, vous avez un frère, Eric, je crois. Ohatran'izay. Ah oui, tadidinao zany le je ne sais pas quel âge vous avez à l'époque, hein, mais nous on avait déjà pratiquement 14 ans, 15 ans par là. Mais il y avait une réception chez vous. Et c'était ce jour-là qu'on m'a servi à boire. Tam'izany ny andro nisotroanay tam'izany satria izy resaka mouvement entre jeunes, hein. Je crois que c'était de la ino izy teo Negrita avec de la limonade. Asa mety tadidinao angamba zany époque zany. Faly mahafantatra Sonia, za mety tsy tadidinao fa j'étais là ce jour-là. Bon, Alby misy an'io, andefa hira ivavahana, tsy hoe ivavahana fa iderahantsika ny fodimandry ny François. Petrakantsika amin'Andriamanitra ny fiainana rehetra, ny momba antsika sy ny momba azy, ary mangataka an'Andriamanitra mila ny helony. Oui, faly mahafantatra Sonia. On peut parler par MP après, hein. Raha mangataka amin'Andriamanitra mila ny heloky François Bedo sy hitsindro ny fianakaviana ary ny zanany indrindraindrindra. Davary, tsy zasa ny idio. Lord, when the world has fallen, you stand beside me. Give me a song in the night. And Jesus, I need you every morning. I need you here now. This place, one heart sing out your praise forever. Beautiful ashes, Lord, find the weak and contrite. Shoulder is burden,
Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, oh, I'll sing now. Your praise forever. Jesus, I need you every moment. I need you here now. This place, oh, I'll sing now. Your praise forever. Remember, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed. Christ before me, Christ behind me. Let's sing it out. Remember, Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember mercy. Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need every moment. I Christ before me, Christ behind me, your loving kindness has never failed. Christ before me, Christ behind me. Baptiste 9 anadinoana. What Bible do you read? And how do you know it's the right one? There's only one version. Non, qui c'est qui appelle à cette heure-ci? Merci, maman. Mba tsisy ny fanadinoana dia tao koa zany Sierdo zany, l'oncle Henri le Cacheur, qui est le frère de sa mère, Didier Lémène, très proche, tout Alphonse, les deux commandants de bord de l'Hermade, la famille Imbikianaklu, c'est par amitié par rapport à la famille Bédo, hein. Nous, il a quoi sur Tfatatu, mais ici, Fandasanko. Il donne les photos de fetrikevitra tsika ary misy teny teo tena tiako mba
Raisitsika menakavy a. Christ before me, zany hoe eo alohako izy. Christ behind me, aorianako izy. Miaro aho foana zany Jesosy. Miaro antsika foana Jesosy. Indrindraindrindra ka manao marina ianao, sy miezaka mitsinjo ny madinika amin'ny zavatra rehetra zay ataonao. Ay. Ironie du sort, rehefa le zoma ohatran'izao zay tsy namelany sefo zany raha tsy midina any Tamatavy ny zoma. Satria rehefa zoma zay a, de on fait tout pour terminer à 17h et on prend cap tout de suite. Tamatavy. Efa nisy fotoana raha ohatran'ny hoe nikidina pena mihitsy manoratsiraka tamin'izay. Tany Tamatavy, heureusement misy tranonareo moa any. Fa tamin'izay fotoan'izay tsy fantatro to tsisy lakile angamba tao na efa hoe Roland no mipetraka tao, tsy tadidiko. Et je pense aussi à Roland Ratsiraka d'ailleurs. Zay ireo hoe niaraka les BP daholo zany raha ny tena marina e. Ary tamin'izany tsy de nisy an'izany hoe fanao andolo-po zany. Fa sy mba n'ity politika ity mihitsy a, le toe-tsaina malagasy. Rehefa tonga n'iny 2002 iny a, iny tena nanimba tanteraka ny toe-tsaina sy ny toe-panahy malagasy. Fa tsy izay moa le resakintsika androany e. On ne s'aime plus aux izy Ndia Sarkozy. Azavaiko le contexte ny fomba nitenenan'ny président Nicolas Sarkozy. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails pour juger ou méjuger le président en question. C'est son affaire, ce sont ses affaires. Pas la mienne, encore moins les miennes. Fanaizana zany misy zavatra sotirena ny zavatra tenenina hoe on vit dans un monde de haine actuellement. Maheno aho tamin'ity semaine ity de nisy échange be dia be nyorganisé ny ONU am'resaka ino tezy teo fa discours de haine. Ary tsy haiko mety manao référence amin'ny ny olona mahafantatra manko zany ary ny tena hoe mpanao politika mahay de se référer foana amin'ny zavatra na hoe time-in ataon'ny ONU. Anisan'ny malala an'izany ny Ndia Sarkozy ary zany ngamba ny savidin'ny thème hoe on ne s'aime plus à cause de cette histoire de discours de haine organisé ny ONU. Ary ny tato-trano moa zany ny vadiko tao anatin'izany réseau zany de ino koa le izy fa avy amin'ny haine ny taran'ny fanavakavahana indrindraindrindra ny propos raciste ary ny fambanimbanina amin'ny zavatra miseho. Ny contexte tamin'ny Ndia Sarkozy dia affaire anankiray ozy izy jugé 2 fois. Raha resaka lalàna aloha dia tsy azo atao zany tsy azo atao mijuger olona amin'ny affaire anankiray 2 fois. Zay aloha zany le information on va dire hoe zaraina amin'ny public fa tsy any amin'izay no andraisantsika azy fa le teniny hoe on ne s'aime plus. De raisiko le cas le anankiray moaly hoe
nisy chroniqueur sy mpanao politika tena saky niady ary mifanao andeha hanao tontondro mihitsy izy mitsamy teo amin'ny plateau. Tsy haiko izy inona W9 na C8 tsy tadidiko. Le Hanouna, Cyril Hanouna no animateur dia raha tsy nisy ny reto le sécurité zany dia raikitra ny lombo. Inona ny ambiance globale amin'izao hoe élection bientôt présidentielle aty a Frantsa. Inona ny ambiance globale any zany atao hoe any Madagasikara amin'izao ère Andry Rajoelina na hoe andao koa hoe ère Ravalomanana. Tsy miteny ny epoka Rajaonarimampianina satria raha nisy ny fotoana hoe tena tataka be ny fitenitenenana foana, ny fitondrana vatapaty, ny fanompana fitondrana, fanompana vadina mpitondra dia tamin'ny andro filoha Rajaonarimampianina, tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka Didier, professeur Albert Zafy. Fa ny taty aoriana vao mikaozy bobaka ianao dia tonga dia any Tsiafa. Ary natondro-molotra fotsiny ary efa vita ny fitsarana zay vao manao intervention. Amin'izao fotoana izao azo vao malala hoe ay tamin'ny andron'ny amiral Didier Ratsiraka ireny, tamin'ny 2002 zany, dia nisy olona nogadraina anterivozona 13 taona. Fa rehefa nihinana 3 taona 4 taona tany le olona, zay vao nahita olona nanao intervention, niteny sy nanazava hoe innocent io olona ampidirinareo any ampigadrana io, dia voatery nanaovana astuce juridique namoahana azy tao. Professeur manana maha-izy azy zany olona zany tompoko. C'est là où la haine avait commencé. Ahoana no atongavana amin'le hoe tsy fitiavana na hoe tsy tiako bika tsy tiako tarehy fotsiny zao. Satria mamy loatra le seza sy le saosy sy le toerana mety ho azo amin'le famelena olona sy indrindraindrindra ametrahana an'le tsy tiako bika tsy tiako tarehy. Tsy ho avy eo amin'ny fitondrana nga zay. Zay le vava tamin'ny 2018. Fialahy indray raha mbola dia ataoko mivoaka zanty alahy. Vao mivoaka avao tsy efa aho. Tsy ho avy eo amin'ny fitondrana nga zay. Ialahy indray roly dia mivoaka zanty alahy. Isan'andro apetahan'ny lahy amin'ny cible iny, moa ligne de mire iny. Fantatrareo tsara ny olona tiako tenenina amin'izany. Tsisy afa-tsy lahy izy. Mipetraka mihitsy zany le haine, tena hoe vengeance fotsiny zao. Ny haine mitarika vengeance. Zao kosa aloha. Allo azava, fa ny vy koa tsy mikitra ny irery. Ka io zany enchaînement na tsy fifankazahoana. Suite logique na fediana seza. Suite logique fediana harena. Hoy lenga
mpampianatra favety zay. Ary nay professeur Albert Zafy raha ny teny an'io, kafe tetoka. Rehefa ny vola ozy no mifangaro amin'ny politika dia vita zay ny politika ozy. Fa ny vola ny manjakazaka ary sarotra ozy, tena sarotra ozy ny manasaraka ny mpitondra amin'ny vola rehefa izay vola zay no mibahatoerana. Ary mbola sarotra noho izany koa ny anala an'ireo olon'ireo satria manambola izy ozy. Ahafahana manao manipulation, bahana ny média, bahana ny audiovisuel, c'est tout ce qui est média ozy izy de bahana ny daoly de tafiditra ao anaty manipulation tanteraka ilay vahoaka. Pour une fois, marina ny tenin'ga Nicolas Sarkozy, on s'aime plus. Mety ho gavinareo teny zany fa il y a un mois de cela, tena ny teny hoe à partir du moment où vous faites de la politique par la haine, ne faites jamais de la politique. Vous ne serez pas un bon politicien. Certes, tena miala tsiny ary fonana. Fa nareo mpanao politika dia mifandramatra. De eto ampovoany, ary malheureusement aloha ny mpanao gazety, raha ny situation any Madagasikara ny extrapolena, du moins ny aty andafy ny extrapolena, natao hoe atao étude parallèle par rapport any Madagasikara. Ny aty misy média neutre ihany. Na hoe vous ne sentez pas vraiment que tel titre et tel titre sont avec tel mpitondra na tel lobbying politique. Fa ny Madagasikara tonga de vao miteny anao hoe Express, mialatsiny rahalahy Edgar, tonga de Edgar Razafindrava. La vérité, Mamra Vatomanga. Observateur, André Rajul, etc., etc. Midi Madagascar, zay mahatonga Midi Madagascar ou institut. Satria Midi Madagascar rery no eo institut parce que izy ny ela indrindra eo no mahay mandanjalanja ny neutralité zay tokony entina ao anatina zavatra anankiray. C'est vrai midérape any Midi Madagascar de temps en temps, mais pas pire que la Gazette de la Grande Île. Mipetraka mihitsy raha ohatra anao zao mamaky ny article ny Gazano Ramambazafy Madakety de tena gaga ianao, journaliste ve zany olona manoratra zany, gaga ianao. Propos haineux. Gaga ianao raha magneno mpanao politika miteny resaka. Tena niapprécieko le intervention ny le ramatoa miasa amin'ny organisme international iny, Nathalie zay na Céline Razafin-Dehibe. Nanazava izy ny fomba fitondran-tenan'ny vehivavy mpanao politika amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fitondrana. Tiako tenenina aminareo dia zao. Modely hitako zany ary tena anisan'ny mbola mahatonga saina hatramin'izao. Ny zavatra tsy fantatrareo rehefa raikitra le ady hevitra tamin'ny Andriamatora Tsiraka Didier
sy professeur Albert Zafy tamin'ny 96-97 dia nisy an'izao teny nivoaka tao hoe ahoana hoy hoy professeur Albert Zafy momba ny masonao dia navaliny Andriamatoa Ratsiraka Didier tamin'izany hoe raha tsy diso ato cardiologue ianao toko ary tompoko izany ary raha ohatra ianao professeur Casimir no teto dia mivaliako izy za hoe raikitra nirombo le aza nafanafana le adihevitra nanomboka teo fa zao zavatra tsy hitan'ny mpijery dia fa mihana ohatran'izao izy mirahalahy rehefa vita le émission rehefa vita le direct lesona moraly nondraisina tamin'ny lehibe zany ary napagaga ary tena gaga ianao hoe ary zalahy reto ka mifankaty ihany fa rehefa vita ny fasafasy entre Andry Ravalomanana sy Andry Rajoelina dia lasa indray le olon-dehibe mideraiko mihitsy ny ray aman-dreny Ravalomanana tamin'iny kosa aloha izy indray no nanatona ary any Andry Rajoelina miala tsiny amin'ity fitenenako ity miala tsiny amin'ity teneniko ity satria zay ihany no mahatraduire azy raha nahitinareo ny dédain le dédain qu'il a mis Andry Rajoelina en fixant de regard de chien son aîné Marc Ravalomanana tena hoe ohatra mijery tay izy miala tsiny re toko hifonako re toko ohatra ny hoe mijery tay izy mijery amin'ny Marc Ravalomanana toko ary reny no tsy tsapantsika malagasy tsy tsapanareo ray aman-dreny zay mieritreritra nitondra firenena takany Andriamatoa Andry Rajoelina ireny no mahatonga an'le haine tena eritreretra hoe geste kely non réfléchi fotsiny hoe tena ohatrany hoe tena seho milay be zany le bandy tena aloha tsy afenina rangaha tena ohatrany hoe tena za tena miteny anareo Ravalomanana manao tenisy kapoka tsara iny rangaha iny fa raha Ravalomanana no miady amin'ny Andry Rajoelina matin'ny Ravalomanana toko felahan'ny Ravalomanana ny bokibokiny any fa mody hoe mifitraka ohatran'izao iny izy bokibokiny Ravalomanana toko felahan'ny Ravalomanana ny tamainy iny mandeha Andry Rajoelina tonga dia miteny aminareo fa any ambany latabatra Andry Rajoelina tsy mahay miady zany da misy bandy sary tahotra dia Andry Rajoelina kanefa dia parade monsieur bancal ohatrany tena hoe dixième dan zany le ry fa raha misy bandy kely sary tahotra resaka tontolo zany dia Andry Rajoelina fa le ray aman-dreny nanaja tena dia iny le navoakan'ny an'iny hoe le ray aman-dreny indray ny arabany Andry Rajoelina mba misy miteny ve zany misy miexploité ve zany misy miteny aloha misy miexploité fa fotoana mba tsy isian'ny zava-doza hitenenana an'izany amin'izao fotoan'izao satria izahay aty Frantsa aty zany les parallèles entre Madagascar et la France hoa misy tena miteny anareo an'izany tena mahita zay fa ce sera une campagne présidentielle explosive ity indray mitoraka ity satria tellement il y a de la haine dans toutes les interventions des politiciens de la classe politique maintenant miezaka miarondira ary zay mahatonga anazy ho lany parce que les gens ils retrouvent une certaine valeur une certaine paisibilité une certaine maturité en Emmanuel Macron fa le sasany dia mambanona fotsiny andeha haka an'le fitondrana et les électeurs très rapidement verront oui non on va choisir Emmanuel Macron peut-être c'est le moindre mal
Mais que voulez-vous? Sarotra ihany ny nahitan'izany hoe hatramin'ny anaranao de tavin'ny dralahy hoe atao an'izay reven'ny dralahy zany fa tsy zay revenao ray aman-dreniny. Manahirana be zany. Ary ny hevitra mifono ambadika zay zavatra rehetrarehetra zay de hevitra fanavakavahana daholo. Ary hevitra manapotika, hevitra manasaraka, fa tsy mbo hoe hevitra manambatra. De mierika ianao am'le gasikara kelinao de mahita hoe inona moa zany ny fanambarana ataon'ny Andry Rajoelina? Tsy misy. Impira teto ary nahitako loza. Averiko eto fa tsy intéressé amina poste politique zany na place politique zany. Ninona teneninareo ao e? Fa nareo nivaky loha za hijanona mpanao gazety. Raha zay no tianareo. Zao no teneniko anareo. Nahitako loza no tenenako hoe mifandraisa tanana Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Andry Rajoelina, sy teny Norbert Lala Ratsirahonana. Vous n'avez pas remarqué ve? Raha vao misy olona avy any amin'ny faritra manomboka misongadina, c'est comme dans les films, le parrain hoe Mario, va lui couper la tête. Izy manome an'izay baiko zay. Dizy amin'ny bras armé, la Gazette de la Grande Île. La Gazette de la Grande Île, au cas où vous ne savez pas, est le bras armé de la personne avec qui l'homme le plus proche du président déjeune tous les midis au restaurant Le Rossini. Oui. Ny ministra n'io bandy io ihany tsy azony La Gazette tenenina sy soratana. De betsaka nareo ny voafitaka sy voasoloka hoe La Gazette de la Grande Île, l'opposition, c'est pas vrai. Fa maninona izy tsy manoratra momba ny bandy io, na kely azy. C'est parce que il commence à voir hoe ohatran'ny efa ho vita ty Andry Rajoelina ty peokora nga io de rehefa le anontaniana le ray fa ahoana ity La Gazette de la Grande Île ty ianao mba miaraka aminy eo foana de tsotsa navaliny za tsy mametrize andreo. Nefa c'est lui qui donne les soupapes. Peori. Oui. Pratique. Mode opératoire. La Gazette de la Grande Île zany depuis combien d'années? Depuis Pierrot Rajaonarivelo. Rehetra miady ohatry ny Elikatry izy mibénéficie an'izay zavatra tonga eo rehefa avy eo. En semant la haine. Lay. De rehefa tsy tonga saina anao de ampidin'ny olona fotsiny eo de miady ohatry ny Elika. Voilà. Zany hoe misy le système any Madagasikara ary tena système bien rodé. Tamin'ny andro nga Pierrot Rajaonarivelo zany de Pierrot Rajaonarivelo tsy kitihana mihitsy. Oui, c'est vrai. Pierrot aussi Rajaonarivelo avait aidé François Bédot. Satria tamin'izany ambassadeur tany à Washington, Pierrot Rajaonarivelo, de ray aman-dreny Pierrot Rajaonarivelo satria ajaiko izy c'est quelqu'un de bien aussi d'ailleurs. Dia makany à Washington, François maka vakansa de mipetraka any mihitsy ao an-trano amin'nga Pierrot Rajaonarivelo. C'est un monsieur, c'est quelqu'un de bien. Dommage qu'il a raté son rendez-vous politique avec le peuple. Dia nga Pierrot Rajaonarivelo sy ny vadiny zany tsy kitihana mihitsy satria ansosika miainga ary sosy be. Fa nga Pierrot Rajaonarivelo de ampidina amin'nga Ratsiraka. Ary tena nandeha ary tena nety le izy. Tsy tany reto, il savait pas comment s'en dépatouiller. Atsony Pierrot, fanaraka, miavana tsara, voaka rapitro amin'ny La Gazette, petahan'ny La Gazette indray.
Ny ray aman-dreny Tatsiraka na madame Céline na Sophie de avadiky la gazety tsotro zao tsy fantatra zay fandehany eo, manahirana. Zany hoe sao de mieritreritra nareo hoe am'le discours fotsiny misy haine, misy support reconnu, ayant bonne autorité, si l'on peut dire, dans l'excellence même du système machiavélique. Tsy fiteny zany teniko zany fa beaucoup de sarcasme ao anatin'izany. Tsy fiteny zany fa apetrako ihany. Tena hoe efa tena rodé le système dia tafiditra ao anatin'io piège io foana ny malagasy. De ohatran'izay koa ny aty andafy, efa rodé le système am'le resaka immigration de tafiditra ao anatin'io piège io mihitsy ny certains candidats satria izy mieritreritra hoe io no mety hahatonga azy eo amin'ny fitondrana. Au contraire, aty andafy ny olona aspire à la paix et à la cohésion sociale, ce qui n'est pas le cas de nous, malgaches, à Madagascar. On aspire à la division, à tout et surtout à tout ce qui est ridicule. Oui. Misy olona efa fantatra zao fa hoe ity marina, tsy azo lavina. Autant s'excuser très vite pour ne pas trouver, du moins rencontrer des problèmes. Fa zao, alao maty reny omby ozy izy le ohabolany arifidy zay, aiteny zao ohabolany. De Arifidy Ramanandriabe toy zay resy amin'ny adevitra. Manana an'izay toetra zay ny malagasy. Artiste malagasy ka anaiko resinao amin'ny adevitra zany. Na hiforetany ary io, tsy anaiky resy adevitra public izy. Nefany tsy misy. Za tsy miteny hoe zao kosa aloha raha manana marina le mpanao politika tahaka ny Ngiamonja John zany tam'izany andro. Rehefa mifenony efajato atandroy Iavoloha niaro ny Iavoloha tsy niala tsiny mihitsy izy. Zafady ozy. Za raha saika mivononareo izy tamin'ny opposition zany tam'izany. Satria zany ny feo nandeha de hoe ary napetraka mihitsy hoe mpamadika ny ray aman-dreny Monja John. Fa rehefa mivoaka, oui, Frédérica, bonsoir ndre. Oui, c'est trop triste. Qu'est-ce que tu veux? On prie pour lui. Allez, à plus. Frédérica Bemananzar. Ino dizy teo? Hoe resy ianao zany amin'ny adevitra pertinent le zavatra tenenin'le mpanao politika anankiray fa na aty andafy ary io tsy mipasy indraindray maika avy any Madagasikara. Mais la seule différence de zao, ny olona aty andafy mahay mandray hoe marina zany teneniny zany satria y a des misy intervention multiple. Misy extrême droite, misy progressiste, misy extrême gauche, de mbola misy ary ny hoe milieu gauche, milieu droite. Azonareo de mifidy amindreo frange reo ianao. Fa ndraindray misy hoe zay no nahatonga an'le hoe progressisme. Misy tsara daholo ny hevitry ny rehetrarehetra fa tsy vonona andeha am'izany atao hoe progressisme ianao mandray ny zavatra tsara uniquement fa mi-rejeter ny zavatra ratsy de io ça commence par vous-même, par nous-mêmes, dans l'ensemble, si on veut une société développée moralement, surtout dia any ny fanombohana an'io. Araky ny teniko tamin'ny madamo zay ny
haine né en fait no tena déparan'le discours de la haine, ça vient de l'intolérance. Ça vient de l'intolérance. Misy olona de mieritreritra hoe tena izy no tompon'ny fahaizana ary izy ny tompon'ny traikefa. Zao teneniko anareo. Ny ray aman-dreny raha tsiraka didia manko tratran'izany. Fa vous ne pouvez pas imaginer hoe avant qu'il ne prenne une décision, conseiller firy ny consulteny. Conseiller firy no mikarakara an'le dossier de manao simulation. Anisan'ny tena nekeko ary mbola inégalable ny capacité de synthèse ny filoratsiraka Didier. Je suis désolé. Dans ce domaine, c'est le meilleur. Il est capable de surprendre tout le monde. Alors que pratiquement sur une décision, il y a au moins, en dehors des ministres, il y a les SADO cabinets. Ils consultaient à peu près 20, 30 personnes pour le même dossier. Et nous avons puis à son âme, que t'aura-t-il fait? Tafaraka zay roalahy tamin'izany raha tsiraka teo amin'ny fitondrana. Tao anaty avion samy première classe, on était, zay moa samy Gaulle ny Gaulle ny Saint-Michel. On était côte à côte. Zany ndray moa zany fetsy. Da tsy mamoaka dossier ao mason'olona zany a. Jereko ohatran'izao zany le dossier an'le Rick, le Rick tady ohatran'ny miafinafina any tazaniko amin'ny maso lavidavitra ohatran'izao. Ouais le Rick, azafady toka. Ouais le ary dossier mitovy amin'ny azy amin'ny dossier an'le Rick zany. Tonga taty an-dafy zay tsy mifampiantso mihitsy. Ay le Rick, conseil juridique hafa no nandehanany, ny anahy koa conseil juridique hafa. Ary rehefa tena tafaresaka tamin'le conseiller juridique na avocat anankiray izy ty avocat proche ny pasteur Andriamanjato. Mivoaka ny décision an'ny président Ratsiraka Didier après 3 semaines. Samy taitra daholo hoe tena dady zany. Zany hoe ianao zany raha ohatra anao hiezaka ka handeha hitondra firenena zany, za aloha zany tsy anao mahaiza mihaino ny hafa ary manana tolérance. Zay ihany ny lakile an'io. Fatria iny ianao zany te hametraka ny hevitra ao ianao de menao pression le olona, menacenao le olona, ampitahorinao le olona, de rehefa tsy mifanaraka aminao de lotonao eran'ny tanàna. Fomba fiasana mpanao politika malagasy zany. Tena natahorandRalahy mihitsy ho akaikin'ny Rajonary Mapiano zany Fleury Rakotomalaly zany satria mpinamana ry zalahy. Par tous les moyens, ils se sont regroupés 3 personnes pour saboter et pour salir gratuitement. Fatako daholo le izy, fatako reo olona reo izy aby nareo telo reo. Nicole Labe aloha tao anatiny. Tao anatiny Nicole Labe. Tsy resadresaka ty hoe ny investissement Nicole Labe tsy Nicole Labe roa. Za mieritreritra fa tsy marina zany. Fandrotoana olona fotsiny. Ny olona endrika andrehana zany efa ela ny ady. Fa tsy androany de hoe Nicole Labe no bailleur. Ka zay ny androany fehezina raha fehiny zany de zao hoe raha hieritreritra ianao ka handroso Madagasikara, solution hitako dia tsy maintsy misy dinika ifanaovanareo lehibe. Hitanareo fa mipetraka ho zazakely am'zany. Ianareo lehibe tsy solution mihitsy
ny hoe manomboka miakatra ny Cotton-Gasiteny, manomboka miakatra ny Cotton-Gahery ary mampianina, de samy anaovana dossier le olona, de ampitahorona hoe raha vao tonga aty Madagasikara aty de samborona. Fa inona no nataon'le olona? Inona no nataon'le olona? Fa efa mandeha zany fandrahoana zany, efa mandeha mipetraka. La haine je ne dis pas commence à s'implanter, à se raffermir. De plus en plus. Une haine ciblée, orientée vers des cibles bien précises, sur des personnes bien précises. Dont Fleury Rakotomalala, bien sûr, en fait partie. Mais any olona miteny hoe pro Andry Rajoelina, voandrano ve ianao niditra ao anatin'ny politika? Tsy hitanao ny nahazo ahy tamin'ny 2009 nanaovany Andry Rajoelina? De ahoana no mahatonga anao ilaza tampotampoka hoe pro Rajoelina? Tsy pro Rajoelina tokoa, fa asa fanao-gazety no ataoko, ary raha safidiko manokana de hoe ny Rajoelina, ny Ravalomanana. Olona miteny an'izany angamba mandritra ny 2 taona, ohatran'ny anahirana ihany raha ohatra hoe 2 taona ianao miprêcher hoe ny Rajoelina. Tampotampoka hoe misy olona miteny hoe mercenaire ny Andry Rajoelina. Ny zavatra marina de misy olona any ambadika any mba angatao izy hanaratsy kely ny Aravatomanga amin'ny zavatra izay mety possible, tsy mety ataony. De ho hitantsika eo. Manahirana, c'est comme l'hôpital qui se fout de la charité, on va dire. Zany hoe zavatra tena, zay manko le taktikan'ny politika tsara raisitsika ihany ary tsara ho fantatritsika hoe eritreretiny tony zazakely ny olona miresaka aminy. Ary c'est vrai aloha, psychologiquement, psychologie sociale, mora manadiny ny olona. Anika ny zavatra mora raisin'ny olona dia lainga tsara lahatra tout de suite eo. Voilà pourquoi à chaque fois que j'intervienne, le plus souvent possible, intervention plutôt à partir d'une philosophie métaphorique pour atteindre la psychologie des gens. Vous allez me dire, c'est une manipulation? Non, c'est une éducation. C'est une initiation vers un but. Mba hananan'le malagasy arme ahafahany mandanjalanja sy manadiady amin'ny zavatra miseho. Ary tsy handraisany ambolony amin'izay zavatra mitranga. Satria ny rapida be, ny feny haine ary mora raisina kokoa noho ny discours mandamina sy milaza ny marina. Sarotra ny manaiky sy mampita ny marina, kanefany tsy fotoana filalaovana intsony zao. Hoy aho mantsy an'le ramatoa zay, amiko ny vehivavy amin'ny politika crédible kokoa noho ny lehilahy. Taitra be le ramatoa. Adinonao ve ho aho fa tamin'ny candidat 3 minutes ao ny discours-ko, raha nisy de nisy. Fa ny sasany nanao hatramin'ny 40 minutes de nampanenoanareo ny tocsin. Inona ny teneniko tamin'izay andro izay? Averiko eto zany le zavatra niteneniko tamin'izay andro izay. Ary niteneniko tamin'ny olo, tsy haiko moa io olona io natao na tsy tao zany. Fa nisy organisation gender link zay tao amin'ny Hilton, nihaino anay candidat maromaro tao. De nazavaiko. Nareo manao an'ity zavatra ity anie moa, c'est aussi une forme de ségrégation.
be les vehivavy reo. La question, elle ne se pose même pas, ouais, l'homme et la femme. À partir du moment où on les considère égales. On ne revendique pas ce qu'on a, ouais. Comme dire, oui, je suis un homme alors que tout le monde voit que vous êtes un homme. C'est vrai, on doit faire beaucoup d'efforts pour mettre en place cette égalité. Il y en a qui pensent que c'est impossible. Seulement, ouais, aminahy tsy mipetraka ny problème. Ka raha andeha hanao discours lava be aminareo eto aho za, hanao palabo reto aho, certainement 10% zay mety teneniko no mety tanterako. Je ne vais pas m'engager, moi, parce que la chose, elle est naturelle en moi. Voilà. J'ai vécu avec mes sœurs. À l'université, les profs, je m'entendais très bien avec les profs. Les sœurs, même sport, pareil. Ka ino izy mahatonga anao miteny hoe ny vehivavy crédible à une seule condition, tsara fitondran-tena. Fa raha vehivavy ny ratsy fitondran-tena betsaka ary misokatra ny autoroute ny fakapanahy ary mahavita zavatra izy amin'izay fotoana izay. Fa ny vehivavy mihaja amin'ny vehivavy misaina mieritreritra indroa intelo zay vao manao an'izany hoe andeha corrompre na ho corrompu na andeha violer ny règle na ny discipline na ny lalàna. Oui. Ministre Alice Razafindrakoto, magistrat, tena miala tsiny aho fa vitsy, tena vitsy ny ohatran'ireny hoe incorruptible. Mety taitra izy zao hoe nanonona ny anarana fa miala tsiny ranabavy fa ianao ny fantatro sy hitako. Niendrika indrehany zany ray aman-dreny hoe Be Joseph zany. Ny zanany ary andeha hianatra any États-Unis, tsy voaefany. Tsy voaefany. Mba fantatrao ve fa presque tsy nanam-bola Andriamatora Ratsiraka Didier maty iny? Mba fantatrao ve zany? Lasa dépendant an'le fanjakana Jilamboto, miala tsiny tompoko. Satria na ny fanafody vidiana na ny vola hividanana an'izany efa tsy teo tsy manana. Tsy fantatry ny malagasy zany. Fa de manao haine. Napetraka hoe efa jamby e! Manao couche e! C'est ce qu'ils avaient lancé en 2002. Zao ohatran'ny hoe voaozona le malagasy, le firenena. Olona marina le olona fa manana problemana maso noho ny resaka finanana ny vakinina taloha. Efehana ny vakinina no nahazo ny masony Ratsiraka Didier. De olona manana klema ve no enjehanao? Olona tsy niantso ny alikany akory hoe merina no enjehanao. Normal ianao aty aoriana raha voaozona ary olona tsy ahoatra ahoana ohatran'ny Andry Rajoelina no mitondra anao ary tsy mivaky loha aminao. Any anie ty zavatra ty e! Le olona mivaky loha taminao, le mihaino anao, hoe milahibary ny vahoaka inona no tokony atao monsieur le président. Tsy mahita tory le filoham-pirenena. Impiry Andry Rajoelina no mandihy isaky ny toerana izay andanany. Efa nahita ve ianao Ratsiraka Didier ka hoe inona andeha mariazy ny zanany ka nandihy tao? Ohatrany tsy nisy zany a. Ho an'ny olona mahalala an'izany olona zany de tena se sacrifier. C'est pas que je fais l'apologie na hoe mandoka an'le olona, fa exemple tsy maintsy raisiny zany eo amin'ny tantaran'ny firenena ary fotoana zao amoahana an'izany. Ny antsika manko rehefa mikamosomosy, rehefa hoe tsy de ahoana tsy de ahoana, de tonga de tsy mamely io e. Aleo le mitaingina kadiaka. Zany ny fomba raisonnement gasy.
asivy dosy de zao io. Isy teny io. Fa io koa nitsangatsangana eo. Tonga de blam! De le malagasy tsy tonga saina hoe ia. Fa mandeha le rainazy ary fanapotehana firenena. Amin'ny alalany haine. Tsy tiako bika, tsy tiako tarehy. Reo olona naheno tsara angaminareo teo. Nandoka ny Marc Ravalomanana. Fa nareo anie tsy nahalala ny zavatra nataon'ny ekipa amin'ny Marc Ravalomanana na Marc Ravalomanana ny tenako e. Tsy fantatrareo anie zany e. Ary raha efa nitantaraiko zany andeha tay. Nahazo aho tamin'izany hery rajonarym-mampianina zany ary namay. Fa tsy nanakana anahy. Nifandray tanana tamin'ny Ravalomanana. Nihavana tamin'ny hery rajonarym-mampianina mivady. Ary rehefa tena hita ary le fandehan'ilay izy, ay tafiditra tao anatin'ilay manipulation koa ny tena. Famela tsiny, ny famela heliko. Ary ny famela heliko madio. Satria na ny antony, ahoana natongavana an'izany? Fantatry Andriamatoa hery rajonarym-mampianina tsara fa Fleury Rakotomalala tsy intéressé. Fantatry Fleury Rakotomalala tsara fa tsy ho concurrent-ko mihitsy olona io satria za tsy intéressé. Fa tamin'ny Andriamatoa Ravalomanana tsy nety ny fampihavanana satria zao ngia Ravalomanana de mieritreritra foana hoe ty Fleury Rakotomalala ty, na ity madamany ty, mieritreritra foana fa mety ho filoham-pirenena ny renany. Madama aloha tsy fantako. Fa raha za aloha tena teneniko hatreto, tsy haiko zay mety hoe lahatr'Andriamanitra. Zay ndray aloha tsy haiko. So de no ohatran'le olona nampidirina tao anatin'le kibon'le atsantsa sa inona ny filazany reny de nakapony tary satria any le iraka. Zay tsy haiko zay. Fa raha za no mandidy sy manapaka de zay ny any tiako. Tranquille zao, ay za no isan'andro tsy atory. Nefa nareo sarotra anarina. Eto ary za efa miala eto indraindray sorena foana. Tenenina le malagasy fa tenenina le malagasy fa roa taona anie tsika zay ny teto. Roa taona tsika ny teto. Mianatra zany, mifankatiava. De mbola misy ny fotoana. Mifankatiava. Saotra an'Andriamanitra fa zany rahalahy, zany zandry François zany, tena mifankatia, tena so de hisy eritreritra indray hoe homosexuel indray rahalahy, tsy zany le fifankatiavana amin'ny rahalahy tompoko. Tena ohatrany hoe tena rahalahy mianala. Zay maromaro reo raha zay. Tsy mifankahita intsony zay zao hoe ohatran'izany de tsy mifankahazo. Telondroa ery ianao mahita ny trondro préparé-ny Antoine bebenareo. Il cuisine bien. Ary sy mamindra zany manao laoky friry. Ro mazava. Tantaran'ny Françoise. Telondrora mihitsy ianao. Bon voilà, je vais devoir vous laisser parce que faut bien savoir que tena mitazona ranomasina teo. Satria tena alohan'ny hidirako teto aloha de bon j'en ai versé. Il faut pas cacher. Satria surtout naheno an'le hiranay an-trano ty tena tonga de vita. Tonga de kapoly tena nitomany satria souvenir be le izy. Tena alahelo. Ary tsy tonga ho azy le hoe thème am'le vetikevitra hoe na le tantatsika hoe on ne s'aime plus. Marina tenin'ny Sarkozy. Tena marina. Satria inona ny antony? Possible mety hatatahorana Sarkozy de éliminena. Kanefa koa moa zavatra nataon'ny Sarkozy koa be dia be koa ny tsy nety. Zany hoe ny zavatra nataonao tany aloha tsy maintsy mavesatra foana
lasa hita mavesatra ho anao foana amin'ny futur. Ary nefa le olona tsy manaiky diso. Pour moi, ça aurait tout simplement fotsiny hoe ny baboana mody rariny. Ary avec humilité anao mi-reconnaître hoe tena manaiky afa diso. Azo zany tsy mamenatra mitantara hoe aiza moa hoe tsy mamenatra fa hoe bon, da fahatanindràna naditra. Ary tompony. Hoe tena iza no tsy mahalala an'izany. Ary raha misy amoaka eto aho reto de tena voa maika préciser-ko. Fa ny olana fotsiny reto mety misy olona isaram-panambadiana. Satria rehefa avoaka de avoaka. Fa tsisy tazotazomina. De misy olona isaram-panambadiana any hoe Mandrabena, veloma a? Fankatiava. Fankatiava daholo, mifankatiava ihany. Raha mbola velonaina, tsy misy toy izany. Andraso. Da. Izany tianareo andraso tiranga andambovo. Andrafiraty Italy. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Azafady ohatran'ny hoe manadino akama Philippe Istas. Zany koa tsy misaraka aminay zany ary tompo amin'ny fahefana koa zany ary tsy mahatsiaro an'izany nga Philippe Istas zany. Miaraka aminay koa izy rehefa tonga any Madagasikara ary tsy mindaty mihitsy rendez-vous nga Phil, on l'appelait Phil François Fleury Ajaramasina vao manoratsiraka. Okare re olona e. Mamangy amin'ny fahoriana le sy Phil. Mamangy amin'ny fahoriana eto tsika. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, covered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer.
In his arms he'll take and shield you. He will find a soul is there, and you will find a soul is there. Thank you, guys. Mandrapiona, veloma tokoa. Saotsara daholo isika mianakavy. Veloma. Ie, marina ny teninao Zakasoa Ravy. Ny dosie kosa aloha tsy maintsy avoaka ka zay ny asan'ny mpanao gazety. Zay le izy ary io tsy misy hoe ny asan'ny mpanao gazety zany tsy atao ampifalifaly olona e. Fa ny ilazana ny olona ny marina hoe zao ny fandehany no zao koa ny anona. Tsisy azo afenimpenina zany. Mandrapiona Zakasoa Ravy, François Vial Vaugirons, TPMP, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je comprends pas. Tony Mendrika ka tsy maintsy io no tafaveriny. Ok, je vous remercie. Allez, allez, au revoir. À bientôt. Normalement, azavaiko a, am'lahady direkta zany misy a, fa ahita nareo ny entana ho alefa raha sitrapon'ny tompo a. Fa apetraka ampela tanin'Andriamanitra ny am'zany a, ho alefa ho an'ny olona tratran'ny famine sy ny sécheresse any Badalila koa zany ty, any Tuléar, any Amboasary izy zay na any Ampany, tsy mbola azoko tsara ny détail an'le izy a, fa mamerina eto aho hoe raha misy manana offre miala avy eo Antananarivo makany Tuléar mba lazao re tompoko. Fa bon. Tony Mendrika amin'ny alahady zany mankasitraka asika. Mankasitraka Tony a. Takan'ny Tony Mendrika ty zao dia mihaja ny fanehoana heviny. Zakasoa Ravy koa de mihaja amin'ny fanehoan-keviny satria na tsy mitovy ary ny hevitra a de tsy raha ohatran'izao ny fanehoan-kevitra dia sauf ty le hoe eny e, bon. Maivan-doha zany ne tsy manompo zany e. Ok Zakasoa Ravy a, ok Tony a, Tony Mendrika. Zay tsy bloqueko an'tony olona tony fa le maivan-doha le manompo sy ny karazany a. Non, on peut s'en débarrasser, il n'y a pas de souci. Veloma tompoko a, raha oharina.